miaraba tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no andrarona amintsika rehetra mpanaraka ny matv amin'izao aliny lahady fa 12 ny volana janoary 13 amby roa arivo izao fandarana l'actualité voalohany arahako aminao amin'ity taona ity ary anolorana ny fiarabana ihany koa natratra izay taona vaovao zay manasanao anaraka hatramin'ny farany fandarana amin'ity alina ity dia iresaka momba ny fifidianana isika satria isanana marika ny herinandro mikatona ny fampahafantarana tafomba ofisialy ny vokatra fonjomaika mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny professeur Honoré Rakotomanana no miaraka amiko vahiny mitafatafa eto amin'ity alina ity hijeriny lafiny araka ny lalàna sy ny fahitany amin'ny ankapobeny ny fazotran'izay fifidianan'izay professeur miarabanao zao ihany koa sika mianaka ny tafahoana amin'ity taona vaovao ty dia miarabanao tratrany taona marina tokoa moa zany fa dia zao sika voatafahoana amin'ity taona vaovao ty a dia faly miarabanao koa tratry ny taona vaovao natratra ny taona vaovao ary miaraba ny vahoaka malagasy jivaky volo na izy zany sakana tsy havahana mihitsy tratran'izany taona vaovao zany nahatsipaka ny taona 13 amby roa arivo zay ataontsika hoe tena somary enjakenjana mafimafy any ary mirary ko raha mirary fahasalamana aloha voalohany indrindra mirary ny fifanomezan-tanana mirary ny fiarahametana mirary ny fihavanana ary rehefa zany misy dia tonga ho azy ny filaminana satria tena mila filaminana mihitsy zany isika malagasy amin'ny zao andro zao zany indrindra amin'ity taona 14 amby roa arivo ty atria rehefa misy ko filaminana dia tokany fivoahana amin'ny crise rehefa tonga ny fivoahana amin'ny crise dia ho tonga ny fandrosoana rehefa tonga ny fandrosoana dia ho tonga ny fahasambarana ary zany fahasambarana zany zany rehetra zany dia mo zava-poana ihany raha tsy atao amin'ny fahataron'Andriamanitra ka zay zany ny renantsika ary isaoran'Andriamanitra namety tombonano antsika satria maro no te tratran'izany taona vaovao zany nefa efa lasa nodomandro ka dia arapaisika natratran'izany taona vaovao zany ya mombana manana zay firarentsompo tafotafo avy amin'ny professeur zay na niatrika raha-pifidianana sika professeur talohan'ny fifidianana indromy ataona angamba no ny vahiny teto ny resadresaka sika dia izao aorina ny fifidianana filoam-pirenena fiodinana voalohany sy ny faharoa niaraka tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny fahitanao amin'ny ankapobeny ny fasotran'izay fifidianan'izay marina tokoa fa dia sambany zao tsika zao amin'ity fandarana ty katra resaka momba ny fifidianana amin'ny tao hoe fifidianana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny republika ary fifidianana ireo solombavam-bahoaka raha ohatra aloha amin'ny ankapobeny dia isaorana no voaka malagasy satria narisika dia narisika tokoa tamin'izany fifidianana zany indrindra tamin'ny arizena fa tamin'ny fifidiana voalohany fa ny zavatra somary tsikaritra kely tamin'ny fifidiana faharoa na dia atao zany ataontsika hoe lisitra fanampiny dia ohatra somary narisarisa kely ny sasany zany satria asany ny antony dia tsy fanta aloha zany ny ohatra ny somary resaka kely io ngamba ny ohatra ny tsy nahafaly ny sasasany zany dia any amin'ny toerana sasasany dia tena hita mihitsy zany hoe misy toerana anankiray manontolo dia tsy misy voasorotra amin'isy fifidianana mihitsy ary araky ny efa nyteneniko moa tamin'ny aina manjery anankiray dia natao trano za dia nisy tsy voasorotra na dia efa hoe tamin'ny fifidianana voalohany dia efa nalefa le fiche bleu dia ao fokotany voasorotra ny ao trano zany fa rehefa tonga any amin'ny asa na ny sena CD na ny tonga izy dia tsy hita voafafa le anarana zany dia ohatra zay zany anisan'ny lesoka voalohany ny lesoka faharoa dia mety atao amin'ny ngamba ataontsika hoe ny manao zavatra moa tsy mory ary ny indrindra sarotra dia sarotra misy ty taona 13 amby roa arivo ty sy 14 amby roa arivo ty za fa hatramin'ny voalohany fo zay hoe ho sarotra dia sarotra ro mafy dia mafy ity crise indray mandeha ty ary ty tena tonga amin'ny zay hoe efa hiakatra nanika ny 5 taona tsika zao ary zany dia manam-porofo zany fa tena hoe sarotra dia sarotra ny fahamana ty crise ty zany ka niezaka ny tao amin'ny voamera manokana voamera nasionaly voamera pirenena manokana momba ny fifidianana na hoe ny CNIT na CNIT moa nirazana azy raha ohatra ny ataontsika hoe ny eto amin'ny nasionaly zany voamera pirenena zany dia arapaina natanteraka somatsara ny andraiky ny sy adidiny satria mission accomplie izy
ny volan zany ny filohany a ramatoa tala Beatrice io moa mbola mety isy mipetraky ihany ny fantanina angamba rehefa avy eo ny hoe moa ve mbola anjarany koa ny mindraikitra ny fifidianana amin'ny vondrobako sarape-fanatra tsy anjarany a mety mbola hojeretsika koa ny am'izay zany fa ny nisy lesoko kely de tany amin'ny atao hoe CED ngamba zany hoe tany amin'ny rasa mangaiky ny zita zany a be de be le na hoe ataontsika hoe vitsivitsy moa fa tsy hoe vesaky somary isy vitarena ary tsy afenina moa fa de nisy a tonga tany trano tena tany mihitsy a niaraka tamin'la maromaro a hoe zao zavatra nyseho tany a inona tokony atao a ny amody io zao hoe vakio a ny andiny faraiky amby telopolo a amin'ny lay lalàna raiky amby roa arivo a tsipika ohatraohatra telo a tamin'ny 24 novambra raiky amby roa arivo a zay mifehy fisarana avy-lapandrena fa io a no ampiarina amin'ny ara-porofo efa de voategniko matetika mantsy fa hoe amin'ny fisarany na misy zavatra hoe zavatra miseho a de tsy maintsy miankina amin'ny porofo ihany a ny amin'ny fisarany zany a de ndaza moa zany fa de hoe de anao an'izany ke de rehefa manao an'izay moa izany de hoe mety ho voariny ihany zany lesoko izany. Professeur azavata indrindra ny fianakaviam-be raisam-pirenena tamin'ny alalandro mpanaramaso zay atao hoe be indrindra tamin'ity fifidianana ity ngamba mpanaramaso avy any ivelany naneo fahafapo am'izay fikarakarana fifidianan'izay andaniny zay ankilany a be de be ankeo nefa fitarainana ary tamin'ity fifidianany anty vao nahenao an'lay hoe fiano tsy falavarana sy osoka bevata moa zany falaza azy na masifa zany tao anatiny raha mijery ny fifidianana hatramin'izay tsika nisy romborombo foana io amin'ny fanisam-bato ny amin'ny vokatra raha manao fampitahana ohatry ny alaim-panaty antany hoe raha mampitaha sika satria fa ray aman-dreny ihany ianao nahita amin'ny fifidianana rehetra teto tena mitombola avy hoe tamin'ity fifidianana ity ny fisin'izay hoe osoka tena goavambe sy marobe zay raha mitaha amin'ny fifidianana tany osa sao de manao ririnindasa tsy tsarontsika tamin'ireo zava-nisy tany aloha tany maro tokoa fa de hoe fa nanasika niasika ny fifidianana ary tamin'ny tena niasa tany amin'ny filoha fisarana ny manakarza moa zany a de anisan'ny tsara ny fifidianana tamin'ny mombany amin'ny commune zany a de iny moa azo ampakarina tany amin'ny ty ambony zany a chambre administrative moa tamin'izany fotoana zany de tamin'ny fifidianana faharoa zay levo hoe natrehana koa zany a dia ny fifidianana farany tamin'ny filohan'ny republika filohan'ny republika tamin'ny republika voalohany zany tamin'ny republika faharoa moa zany de niarika fifidianana republika fahatelo a niarika fifidianana de zao zany a amin'ny iana amin'ny republika fahatelo ka hoe anangana zao zany tsika vo anangana fa lalam-pandrenana efa eo a fa ametraka amin'ny toerany mise en place ozy ny amin'ny teny frantsay ka raha ohatra ny tena fahatsirovako sainy zany a na fahitako azy a de tena ozy hoe tamin'ity vao tena nisy a osoka be vata araky ny voalazany dareo a mpanao politika moa zany a na antsona amin'ny teny vahiny hoe fraude massive zany hoe tena tamin'ity zany tena nisy indrindra ka io moa zany efa nareny aon'ny CNT araky zay azo ataony moa zany a ary mino maromarina koa fa de hoe anarina koa zany a araky zay azo ataony mihitsy a tena hoe atram'izay farafahaizany zany zay tratran'ny sainy ary zay tratran'ny conscience ny tratran'ny fatahorana de hoe ny amin'ny fatahoran'andriamanitra ny anaovan'ny CES zany hoe ataontsika hoe fantsiny zany a araky zay hitany a fa hoe nisy lesoko atao a satria zao ikina ny zava maro be de be mihitsy ikina ny taona hoavy rehetrrehetra zany a raha sanatrika brisitretisika de rovina voatafarina fa ingany neka mbo atao koa de ho tafarintsika raha ho vita ny filazana fanambarana ofisialy a ataony CES ary efa nikena kokoa raha sy diso a ny hoe fampitahana ny fitanana tsoratra na hoe confrontation des procès verbaux atao isin'izay ary to afaka ny teny koa ireo ataontsika hoe ny mpisolo vava ny an-danitry akiriny a am'le hoe famela belarana ny toakevitra netiny hoe nanaovany ny fitorina nanaovany fangatahana zany mitsasika ny communauté internationale de zao an'io zao maro tokotra fa de hoe ngamba tsy mbola nisy maro be debe ohatran' zany a ary niezaka araky zay ataony ko zareo isorana be debe mihitsy zareo satria zao na ny vola be debe mihitsy zareo ny tena moa zany de mahafantarana zany mihitsy a ary niezaka nataony dareo tena be debe mihitsy kanefa koa zao a voafetra amin'ny fahefany amin'ny hoe satria vahiny azy ngambany hoe voafetra amin'ny fahefany satria raha tsy diso fa de to tsy afaka ko misy a manao karazany hoe interpellation koa izy angamba ka hitanao am'izany fa de hoe tena voafetra mihitsy zany le fahefany a ka tsy fahisy mihitsy izy am'izany satria
ny fijerevana ity evelany zay ny tena jereny zany de hoe mizotra pilaminana ary raha ataontsika hoe nataontsika hoe ronjato na ataontsika hoe telonjato zany izy ny broupe vitana misy raiky amby roa alina tsy voasandy zao zany zany kanefa any am'le any amin'ny toerana mangingina any am'le toerana saridalana any amin'ny tsy satran'ny afa-sy ny fiaramanidina any ko ny tena mety misy a ny ataontsika hoe mety an'zay osika be vata zay a dia nisy ko zany le takan'zay tao aminareo de hoe nitaraina momba ny ataon'ny CED nisy ko ny taraina tamiko zany a mikasika momba ny fanapara-pahefana ataon'lehibe ny faritra tsy anon'le faritra mihitsy afa dy zao anjara mieritreritra ary za miteny foana hoe azan'ireo samangina jerena fa andriamanitra tapondroa fa izao ne izy io izy hoe aza mamaly ny rasy firy izy zao any famarino Jehova ka sao de sendran'zay zany a fa anao mba mieritreritra ihany tsika mba manao ny fahamarinana mba mantanteraka ny asa tsika ampahamarinana mba isy asiny de isy asiny zany asantsika zany. Je voudrais une télé à écran plat pour Noël, pour regarder mes matchs préférés. Je voudrais passer mon plus beau réveillon et commencer l'année en beauté. Moi je voudrais un tout nouveau été. Avec Souafine, bénéficiez de taux et de frais de dossier réduits ainsi que d'une réponse rapide. Commencez 2014 en beauté avec le crédit de consommation Souafine. BFV, Société Générale, développons ensemble l'esprit d'équipe. Be ihany ko ny karazana fitoriana ary amin'ny fifidianana teto Madagasikara angamba dia isan'ny nahazoana fitarainana betsaka ty fifidianana ty tonga anivan'izay fitsarana manokana na ny CES izay mety isy fiatraikany amin'ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana ve na fitsimbadiana ireo karazana fitoriana ireo karazana fitarainana rehetrarehetra ireo inona no mety hatonga an'izay hampisy fiatraikany a inona mety hatonga azy tsisy fiatraikany a satria ny adihevitra mipetraka ihany ko tamin'ny famoahana ny vokatra vonjomaika ao isika zany hoe vokatra tsy ofisialy izay nomena endrika ofisialy tamin'ny lanonana dia mba tonga ny olona sasany erisiritra hoe sao mametraka fanerena ankolaka ara-tsaina na influence amin'ny mpitsara ao anatin'ny CES ny fanatatosana lanonam-panjakana manetriketrika ary ofisialy be ohatry reny amina vokatra mbola atao hoe vonjomaika fa vokatra tsy raikitra ihany le izy totra aloha de ohatran'ny zay ny teny olona marobe moa zany marobe misy ny tena zay hoe maro ihany le ohatran'ny hoe fiesika na fiterena zay atao hoe karazana fanerena akolaka angamba ny CES anaika aniny vokatra vonjomaika nefa efa voazava ombieny fa de vokatra vonjomaika zany izy io ka tokony tsy eritreritra mihitsy sika ny hoe zay valy ny vokatra vonjomaika tao misy hita tao zay zany a de tsy maintsy ho iny ny vokatra any amin'ny CES mety isy tsimbadihana ny hoe ny mety tsy badika izy raha ohatra mbola veriko raha ohatra ka nisy profo nentina na atao hoe nanoanana andreny fitoriny reny a na nanoanana andreny fangatahana fanafoana ny sakarazany reny a raha isy profo am'reny a de veriko a fa tsy salasala kosa ny CES ary za matoky anareo ampikambana amin'ny CES efa nyteneniko zany asa tamin'ny heranambony gamba tamin'ny aina manjery hafa fa hoe matoky anareo fatoro ny fahaizanareo fatoro fa manarindamosina anareo fatoro tsy fahazo reberibe na minina anareo akolaka na mivantana na hoe anaovana karazana hoe pression gambo zany hoe faneriterena akolaka fa oza hoe jerevo no hoavinareo jereo no hoavin'ny taranakareo ary jereo Andriamanitra ho tapondroa zay zany nefa afatra nataoko zany ka mino fa tsy andraitra aminareo zay fa aneriterana akolaka na viasy na veroa fa de hoe ianareo maso mandidy
ary tadio tsara fa araky ny andiny ny faharoapolo ambizato andarana voalohany amin'ny lampandrena dia ny didy avoaka anareo ary dia tsy azo ivalozana iny tsy maintsy ekeny ny ataontsika hoe ny androm-panjakana rehetra iny a ekeny ny fisarany iny a ekeny ny olo rehetra iny a zany hoe tsisy afaka tsony a ataontsika hoe mampakatra iny na aiza na iza raha vao hoe manana zay le hoe fitenena hoe didy mpisarana ary zay a le avoaka anareo zany ia nazanaty zany ny arahana nalala ny olona tany amboalohany tamin'ny fametrahana zany CES zany na ny fitsarana manokana momba ny fifidianana be dia be ihany koa ny karazana hoe fijery isan'ny anankiray tadidiko eto ohatra ny fanakianana nataon'ny ministra ny fitsarana teo aloha zay isan'ny kandidaty ihany koa izy solombavam-bahoaka makasika indrindra ohatra raisina tamin'izany ilay didim-panjakana tamin'ny 9 aogositra 2012 tsy manavy hoe professeur mety isina fanoerana mahery vaikana isina olana aorinan'izay didy avokany ekena fa ny androm-panjakana rehetrarehetra misy dia tsy maintsy manaiky an'izay didy tsy azo ivalozan'izay ozy ianao fa ho an'ireo ankolafy rehetrarehetra ho an'ny olo-tsotra sy ny olo-pirenena zay manaraka akaiky ny raharam-pirenena tsy ahina ve mety hiteraka olana tsy ahina ve isina fifanoerana indray aorinan'ny famohana avoka mpifidianana nino hitako tamin'ny gazety a malaza ny tenyny ramatoa amin'isy ny fitsarana teoloha satria moa tsy maintsy niary izy a satria plaza candidat lasako vodiny izy a ho folombavim-bahoaka tany ambaty finandrana za tsy adihevitra hoe firy aminy satria izy moa ministra teoloha izy ary izy mpiantro any ko nefany ka zao ny somary mazavatra magagara ohatra ka hoe na mety tsy nikenese isy izy ny hoe raha ohatra ka nanafoana niny le hoe didim-panjakana tamin'ny 9 aogositra 13 amby 20 iny zany za de mahita fa de marina misy a indidina avoaka ny CES nanafoana lay didim-panjakana iny satria mivandravandra ozy a za fa nyteny an'izay ny ataontsika hoe ny tsy fanarahany a ny andininy fadimy-folo ao amin'ny tondrotra zay efa navoakatsika anakery ary olalàna hitatsika tsara zany a tamin'ny 20 décembre 2012 amby 2000 efa lalàna malagasy iny zany manarakaraka an'izay a dia mbola mandika any ko ny andininy fadimy-folo amin'ny lalàna feuille jour ary indrindra ny raha ohatra mijery le karazana recueil de texte moa zany fitambaran'ireo lalàna isan-karazany zay ilazana fa hoe reto avy ny didy amandalàna zay fe nitikatra fifidianana isan-karazany ty zany indrindra ny filon'ny republique sy ny solombavam-bahoaka de raha zay na fa hoe io tondrotra io na feuille de route io de io natao ivoagana amin'ny crise ka raha ny feuille de route zany no isakisahana atahoana zany a ny ivoaka amin'ny crise zany hoe miazy zany raisonnement logique fotsiny hoe lalàna satria fa lasa lalàna izy natao ivoana amin'ny crise no dikaina amin'ny ambaratonga an-dalàna zany hoe hiérarchie de norme juridique ka raha ny zavatra atao hoe ivoana amin'ny crise no isakisahana votavoaka amin'ny crise vetsika am'izay fotoana zay a zay fotsiny ano anaiko zany fa de hoe za tsy ila zavatra betsaka fa hoe olona mahay lalàna izy a nampianarana lalàna izy a ministre fitsarana izy a everika fa tsy ametsina ny CES mihitsy a raha napiatra na fomba aiza na fomba iza ary herana zao tory zao raha zany hoe misy fandikana ny ambaratonga an-tanàna zany a dia tsy maintsy a azo foanana ny aty ambany lalàna ambany zany a ambaratonga ambany zany dia ny vokatry ny zany a de afa-tsy ny reo le nisy pitsipitsy moa voalazan'le zareo tamin'ny CES zany a le vokatry ny annulation de mandeha midimy verina zany hoe everina tony tsy misy daholo zavatra tao aloha ratraminy namoahana lay didy fanapahana moa tamin'izany ny raha sy diso angamba ana efa reny keo za tamin'ny fidriana voalohany a tamin'ny journée république satria iny rehefa tsy azo idikivitra tsony iny a de atreo zany a de mandeha dimy verina trany a ohatran'ny verina tony tsy misy zany zay zany a tsy manakery zany le fanafonana mialohan'lay daty namoahana azy zany hoe ny satria ma tsy ny adihevitra hoe daty namoahana azy masy a 9 aogositra de atreo zany tena marina de hoe atreo amin'ny 9 aogositra zany a de tokony tsy manakery daholo de nanoka tamin'ny 9 aogositra zany ny voany didy io a tamin'ny gazety-mpanjakana
na tamin'ny enao manjery a za moa de efa araky nytengy moa de tamin'ny fito amby 20 novembre vao nafantatra azy aka nefa moa fahadzoky any zany raha ohatra ka tsy mividy gazety-mpanjakana amboan'ny fantanina mipetraka io inona mety ho vokatra zay amin'ny didy zay ho avoaka ny fitsarana manokana momba ny fifidianana efa nilaza misy ahko ary tamin'ny gazety malaza nylazako an'izay fa dozy aho hoe ny zavatra zaiky ty zao ny fiainydalàna tena fototy fotodalàna angizabe de ny hoe ny iverona fa tsy manana tsy fanankeridoly a ny registre vita taloha manomboka tamin'ny nivoa ny didim-panjakana iny a tamin'ny gazety-mpanjakana zany a na ray andro taorina na telo andro taorina nefa kosa de nilaza tamin'ny gazety malaza io raha ohatra namaky le gazety malaza ianareo a fa de ozy aho hoe nefa kosa de ho apetrako amin'ny fahendren'ny CES hoe atraisy zany no ampiaran'izy zany zany hoe alao andraina ndraiky sy ny CES ary sendra nisy tanao somary dikavirana ihany le hoe fatalement annulé de reo sara le contexte zany hoe fipetrahany le paragraphe na fipetrahany le ariny a ao amin'ny contexte momba an'le didim-panjakana iny a fa sy amin'ny contexte momba ny annulation de voix fa momba ny hoe fanafohana ny vato a de apetrako misy a ao fahendren'ny CES satria izany zany a lay ndraiky hoe averiko any zany a lay didy mpisarano navoakan'ny conseil d'état tany France tamin'ny 2004 de mikasika ny association zany hoe ny mikasika zay nefa kosa tadiofo zao tika kosa mijery momba ny savidim-bahoaka ny andeniny voalohany andalana faharoa ao amin'ny lalam-pandroena de milaza tsara fa de hoe ny demokrasia sy ny fanjakana na tanytandalana no fototra iorena ny république ka izy rano azay zany mahatonga ny asa ngamba ny tamisadeka ngamba ny etraka zeny hoe misy safidy tena sarotra misy a atao ny CES ny tsy name hevitra misy a ny zaro sadeka zany a fa tena misy safidy sarotra mihitsy ozy izy a choix cornélien zay nanaovana tamin'ny teny frantsay ary Andriamatoa Simao de efa nilaza hoe ampididy nareo amin'ny CES fa zao ny CES ny tena tokony andraikitra amin'io ka de nareo CES zany a andolo vo ny fijereny nyvoaka malagasy maso mivoaka malagasy mantoro any aminareo ny masony zao tontolo zao any aminareo a ary zay ny atokisako a fa moka didy-tsarana azahoana mivoaka amin'ny crise a isika ianareo CES zany hiditra kokoa amin'ny lafiny fifidianana solom-bavambahoaka tsika satria iny no isan'ny fifidianana atao hoe manakaiky kokoa ny olom-pirenena izany marina mbola tsy mivokatra mbola tsy mivoaka zavaty ny vokatra ofisialy fa naizana tsy zany ny vokatra vonjomaika zay navoaka ny CES farany teo de fa ahitana ny karazana fironana mety hipetraka amin'ny fifandatsakiry andrafitra n'zany anteny miera-pirenena eto Madagasikara izany amin'ny akapobeany vonjomaika eo tsika dia ny Mapar miaraka amin'ny président Rajoelina ny Akolafravalomanana ary ny MMM miaraka amin'ny Iadso Andriana Anarivelo manahoana ny fahitan'ny professeur an'izay sy ny mety ho fivoahan'ny prime ministre izay atao hoe mpitarika ny gouvernemanta mpanatateraka amin'ny rafitra apetraka ao anatin'ity république fahefatra ity raha ohatra ro mijery ny lampandroena satria io no lalana faratapony zany ke de mijery ny lampandroenany ihany ny tenako zany a de ny andiny ny fahefatra amby 10 a ao amin'ny lalam-pandroena ny république fahefatra mazava ny voalazany lalam-pandroena ary tokony tsy isiny hoe tokony adievitra mikasika hoe inona moa ny hevitra io andininy efatra amby efatra amby 10 ozy izy hoe ny prime ministre ozy a de tendreny ny filohan'ny république amin'izay olona na ataotsika hoe zay solom-bavambahoaka na mety io ny satria voilà zo zany hoe mety solom-bavambahoaka nga manatolotra zareo a na mety zany kozy misakana ny hoe mikafa fa zany hoe olona zay atolotry ny toko politika maronisa na zero tsara io a na ataotsika hoe fikambanana na groupe de parti politique amin'ny teny français groupe de parti politique na vonona parti politique ka le groupe de parti politique zany a tsisy mindaza misy a io lalam-pandroena io hoe ze groupe de parti politique nisy tamin'ny daty zao fa afaka mifonina foana le groupe de parti politique
naoviana indrindra tadio a lay tena fotokevy dehibe momba ny hoe famoronana ataontsika hoe fikambanana na association a famoronana antoko politika na parti politika fa hoe malalaka izany afa-tsy ny hoe atoko politika na fikambanana mety anotoana na hoany firenena na atoko politika na fikambanana mety ampisarabazana na firenena zany kosa de hoe tsy de laviny misy ny faniaty tany a ny fizahana fototra tadio fa tsy ny didy mpitondrana ataony ny misy ny aty tany no manangana atoko politika fa mitiamana manangana ny atoko politika fa lay didy mpitondrana de mizaha fototra fotsiny a many hoe arrêté portant constatation d'un parti politique ka raha ohatra zany fipetrana am'izao fotoana zao a le fandanjahan-kery zany de hoe raha ohatra ny enkoloha zao ny groupe mapary zany a no 10 ny tsy miankina 20 ary ny amin'ny mouvance ravalemana akolafy ravalemana 30 zay nefa tsy voatery eo zany a ny momba ny amin'ny MMM ny VPM MMM de misy ny Andriamatoa Camille Vital sy ny sisa ny amin'ny Andriamatoa Sara George ny amin'ny Rada Adison zany toatra na tafiditra somavavaka tontolo zany ka ireo zany mbola afaka mitambatra ohatra hitambatra zany a lasa groupe de parti politique zany am'izay fotoana zay de marina aloha fa hoe ny reto ataontsika hoe indépendant na atoko politika tsy miankina mananasatana groupe parti politique tsy manasatana groupe de parti politique izy parti politique fa hoe indépendant ka zay zany hoe tsy afaka izy zany ary zay zany tena ohatra ny namparirony dareo hoe tsy afaka izy a manolotra olona ary efa nampitandra izy fa hoe na tsy afaka manolotra olona zany hoe zay ozy mety afaka nongana gouvernemanta ozy raha minongana gouvernemanta moa hatramin'ny filohany zany a satria zao raha ny efapolo zany raha ohatra mitambatra amin'ny atoko politika vitsivitsy izy ngamba de mety afaka manongana gouvernemanta ihany a araky ny indiny ny fahateram-bozato raha ohatra hoe anao motion de censure ary ohatra hoe ny fahazato raha ohatra misy hoe question de confiance hoe magataka ny gouvernemanta hoe makafa fitokisana hoe moa ve matoky anay a ianareo antemera-pirenena fa raha motion de censure moa zany de fa tsy matoky ny antemera-pirenena de tonga de fazerany zany ny gouvernemanta ka manana lanjany be dehibe mihitsy a ro indépendant reo ary ozy hoe tsy azo tsintsoroana mihitsy a fa tena ataontsika hoe lafo vidy reo ka am'le fanolorana prime ministre zao manahoana zany toerana misy-anjareo tsy maintsy anaraka an'izay fironana de izy zany de tsy afaka misy matsy am'ireo zao professeur mieritreritra hoe mialohan'ny fotoana tongavana am'izay fanendrena prime ministre zay sy fanolorana prime ministre zay mety mbola azo iverina ave ny fikitihana ny lalàna zay mametra ny zoandry zareo tsy afaka isitraka an'izay hoe fanolorany olona prime ministre zay mbola manana fotoana afahana manao zay zao kitikany lalàna le lalam-pandroena fa mipetraka lalam-pandroena ihany afaka amin'lay olo lalam-pandroena raha araky directeur hoe ny ambaratonga an-dalàna zany a de lalam-pandroena ihany no afaka manovan'izay a fa tsy afaka manovany lalam-pandroena mihitsy raha tsy lalam-pandroena ihany zany a rehefa sarotra no han'ny vasika ny lalam-pandroenana ya iverina kely am'toedra rano akapobe ntsika rehefa avandresaka momba ny fomba fiasa sy ny mety ho firafitry ny ateny mera-pirenena ny arahana hitany zavanitranga tamin'ity herinandro ity professeur teny amin'ny université ny tany majanga ny karazana hoe fitsaram-bahoaka amin'ny siolany indray tany antsiranana rehefa ao anatin'ny raharaha politika somary mafampana eto Madagasikara de misy atrandrikeo ny tranga toy ireny izay mampiteraka mampiteraka tebotebo sy ayatsy havanana mampanaraka vaovao ny fahitanao azy amin'ny akapobe ny atreto mety anahoana ny zavatra mitranga ilamina ave sa mety isy pitika fiteraka tranga tsy apozina aorena ny fifidianana be dehibe ma tsy mametraka aya am'izao fotoana zao teo ihany keo reny hoe karazana fanambarana na voakana olona mitonona manambonina ahitra livotra kanefa dia tsy zay ny tena zavatra marina ao anatin'izay rehetrarehetra zay ahoana ny fijeran'ny professeur ny hoavy Madagasikara ny hoavintsika aorina ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy amiko aloha zany hoe be dehibe tokoa aloha ny aya zany be dehibe ny olona ame aya ny anefa ny terako aloha hatram'izao manana fitokisany a ary isika koa zany a isika voaka malagasy a tokony sy de ametraka aya loatra ohatra mitoty amin'Andriamanitra isika hatry zao mba jereo fotsiny
ny tantara ny any amin'ny baiboly eny tamin'ny tantara nyreny mpanjaka isan-karazany reny fa zao a na de ohatra zao hoe misy firenena maro anafika ataontsika hoe ny firenena ny firenena zoda ny firenena israeliana ohatran'izany a rehefa mitody amin'andriamanitra lay firenena dia avotan'andriamanitra izy a fa zay ko zany de hoe tsy maintsy mitena mitodika any tokoa ianao ary hitatsika misy fa ny hoe misy ataontsika hoe fomba drame zany mandefa vaovao mitady ohatran'izany zay hoe mety somary sanatry mivava anakorotanatonakorontana nefany a ny raha mifandriko de hoe aingany ka tsisy zany korotana zany a engany ka ny diditsirana avoaka ny CES de hitondra filaminana eto amin'ny ty tany sy ny fanjakana malagasy ty katra zany a ary zany de hoe raha ohatra ka hoe ny ataontsika hoe ny fepetra tena hoe tsy maintsy feno am'zany de hoe diditsirana tsy maintsy manaja ny lalàna manaja ny fahamarinana ary manaja ny feo amin'ny fieritretany a zany ary indrindra koa zany manaja koa ny ataontsika hoe ny fianarana zay nataony io tsy maintsy misy foana zany a amin'ny fifidiana amin'ny firenena rehetra misy zany io karazany ohatrany hoe manao pitikafo kely io a ka rehefa mondra indray ny pitikafo iny a mety matomonko any any zany ary zao koa matetika le izy a rehefa avoaka milony takony hoe misy zavatra kindreo atao zany reny de oza hoe za sy maimpotikelo za fa de hoe raha ohatra hoe misy olona hoe laza fa hoe za de anao an'zao de anao an'zao ka raha ohatra ve avoakanao milo hoe zany tonga de efa maty karana sady zany satria tsy maintsy aka ny fepetra ny mpitondra fanjakana am'izay fotoana zay izy ny fahafantarako azy amaraparantsika fa milohany tena marana na professeur nisy lay fitakinany amin'ny hoe fampitahana ny firaketana tsoratra ny PV tamin'ny fifidianana zany na confrontation verantsika tany amin'ny raha raiky amby roa arivo sy roa amby roa arivo tany a no nisy an'io karazana fitakiny io ary ny arahana nalala ny toyny rehefa avy eo manao na fijerinao an'izay fitakiny zay mety azo atao hoe zay ahoana ny mety ho fanatanterahana azy a sy ny mety ho fiatraikany mazava ho azy tsisy adefitra io tsy adefitra satria zao voalaza mazava tsara ao amin'ny lalany mba fifidianana vakeo fotsiny a ny andiny faharoa amby roapolo ampizato zany fa de hoe azo atao a ny fampitahana ny fitanana tsorotra na ny procès-verbaux zany ary hita fantatsika tsara zany fa hoe io nitarika ny crise a tamin'ny roa amby roa arivo a ary araky ny fantatro zany a de fa natao zany a ary manao zany ny CES am'izao fotoana zao a satria voalaza ny lalàna moa le izy a de iveriko a fa angamba ho afapo a ny andanitsy ny akilany a raha ohatra ka tena hoe vita tsara zany fampitahana ny fitanana tsorotra zany ya tapitra ihany koa fandaratsika professeur am'izao alina izao a inona ny afatra ho an'ny malagasy sy ho an'ireo mpaitandrazana amitsika na tompona andraikitra na olom-piainana tsotra am'izao akatoky ny fiandrasana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana zao ny afatra amitsika voaka malagasy moa zany de mbola verika any hoe ao sika hiandry ny voka-pifidianana ofisialy ataon'ny CES na fitsarana manokana mbo fifidianana aoka isika tsy ho taitaitra aokasika sandry vava hoe mandry sy lavoloha fa de hoe efa miezaka doro zany a ny toana raiky rehetra ary mino aho a fa ingany ka tsy ho diso zany finoko zany hoe fa mbo miezaka koa zany a na tena miezaka mihitsy a zareo amin'ny CES a mba hisoroka ny sanatry mivava ny ataontsika hoe fikirotana ndray a na korotana eto amin'ny firenena ka taka ny tenako manokana moa zany a rehefa tena mandeha amin'ny fahamarinana zavatra rehetra de am'izay de matokony tena ary na izy zany voafidy eo na izy voafidy eo a dia filohan'ny repoblika malagasy manontolo izy a fa tsy anavakavaka izy no hoe satria ranondikatra sy nanohana ranolitsy nanohana dia izay no mety ola ataonay otsay zany a tena tsy aritra amin'ny fitonana raha vo manao an'izay manavakavaka zay ka ny ahy zany de hoe re zay lany fotoa de arabaina ary nefa kosa asa manavakavaka am'izay olona tsy nana hoe nanaraka anareo a na nanohana anareo satria safidy moa mifanoanana kanefa kosa io takany hoe adinombalamo zany a ka de zay no anaovantsika azy zany fa de hoe ao sika samy miandreny zany a ary mangataka ny fitahiandriamanitsika mba hizotra tsara ampilaminana izany fahamoahana ny didy pitsarana avoakany CES zany a na rindra koa mba ilamina ny firenena aorina ny fahamoahana zany didy pitsarana izany
sorana betsaka anao professeur Honoré Rakotomanana na fo fotoana nitafatafa ny dinidinika ary nitondra zay tsara fantatra zay rehefa miresaka amin'ny professeur moa dia niaraka ny lalàna ihany ny tena averina mba ahafahan'ny olo-pirenena rehetra ihany koa mahafantatra zay voalazany lalàna mikasika ny zava-misy goavana toy ny fifidianana iainantsika eto Madagasikara akasitrahana betsaka anao nanaiky ny vahiny na fo fotoana teto de misaotra anao koa na niaso de somary mamaky ihany azy niaso tsy validako za fa de misaotra reo niaso a mba hoe nazona nametraka hafatra hoany boaka Malagasy a amin'izao tao sarotro satria tena mandalo kiondarana misy a ny firenetsika ary dia akasitrahana ihany koa ny teknisiana rehetra niarany salata amin'ny fanatotsana fandarana tamin'ity ary alahady ity makasitraka nareo mpijery ajaina rehetra ihany koa mikatona ny fandarana l'actualité arahan-tsaim-baovao fa mitokosa ny fanarahanao ny matv ao anatin'ny 4 amby roapolo ora veloma toko klasy toko vavy